miarabantsika rehetra manaritra akan'izao fandarana zao. Ny zavatra tiako zaraina amintsika dia ny momban'ny bibidia, momban'ny bibidia amin'ny apokalypsy. Misy nofy, misy vision maro ao amin'ny baiboly. Dia maro tsika ny tsy mahalala, maro tsika ny tsy mahafantatra. Tsy hoe raha izaran'izao koa hoe zany tena hoe mahay fa ny tompo miasa ary ianao no risy lahatra amin'ny fampianarana. Satria ny baiboly dia milaza fa misy bibidia amin'ny andro farany, hanjaka eto amin'ny tany izy. Mampalahelo fa ny zavatra hozaraina matetika ankehitriny dia tsy misy milaza ny andro farany intsony ny olona. Zavatra hafa no manahirana ny mpitarika ny fivavahana, zavatra hafa ny toriana. Satria Jesosy miteny fa amin'ny vanim-potoana alina ny atongavana, zany hoe amin'le mamaton'alina, amin'le amin'ny 12 alina, amin'le torimaso. Dia anatin'ny torimaso zany ianao ny zavatra ataonao ao dia tena hoe mamy be ilay torimasonao, manofy loatra ianao, zany hoe misy rêve, lasa manofinofy 4-4 ny fisinao. Sarotra be zany ny zavatra hoe anasintomana anao. Na dia tairina ary ianao mifoaza efa ho avy Jesosy Kristy tompo dia mamy loatra ilay torimaso satria alonao any anatin'ny nofy, ao anatin'ireny fitahiana, reny mantsy ny nofy anatin'izao andro hoe andro maizina zao. Fa misy ny antsoina hoe andro farany, misy ny fiverenan'i Jesosy Kristy tompo, misy ny hoe fanjakana amin'ny andro farany. Dia zay no zaraiko aminao. Jesosy Kristy tompo tsy nanafina zavatra ao am-pianana izy, nambarany am-pianany daholo ny zavatra rehetra. Any Marka 10:11 izy dia miteny hoe indro mitandremy ianareo fa efa voalazako anareo ny zavatra rehetra. Zany hoe tsy nafenony zany. Ary zay koa ny dikany hoe apokalypsy fanambarana. Zany hoe fanambarana zany dia zavatra tokony ho fantatra, zavatra tokony ho fantatsika. Any amin'ny Daniel any izy 12 miteny izao vakiko amin'ny anaran'i Jesosy 12 andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandre izany aho nefa tsy nafantatra dia hoy izao tompo, ahoana reny hafaran'ireo zavatra ireo? Dia hoy izy, andery Daniela fa voaorina ny teny sady voahisy tombo-kase mandra-piavy ny andro farany. Maro no diovina sy ofitsiana ary ho zahan-toetra fa ny ratsy fanahy kosa tsy mba ahafantatra. Fa ny ratsy fanahy izy dia mbola hanao ny ratsy ihany ary tsisy ratsy fanahy fantatra fa ny endro no ahafantatra. Tanareo an'izany, raha fitininy io dia izao, rehefa nahita an'ilay fahitany Daniela, nahita nofinofy be da be, nahita vision maro be izy, dia tia lala ny hafarana izy, dia isaina izy hoe ahoana reny ny hafaran'ireo zavatra io. Dia izy le anjely taminy ho amin'ny andro farany zany fenao ry Daniela izy azo ny anjara anao raha ohatra ka mamaky an'io tsika. Fa zao izy ny ratsy fanahy tsy halala fa ny endry ny halala. Tanareo an'izany, mpianatry Jesosy dia natokana ho halala fa betsaka no mpianatry Jesosy tsy malala. Dia miroro-saina any ka lasa fampitahorana ny andro farany ankehitriny, lasa matahotra ny olona tsy manana fanantenana dia miroro-saina. Dia raha vao misy resaka fitoriana hafahafa dia makany satria tsy mahafiorina tsara, tsy malala tsara. Nisy nofy nanofy aloha ny mpanjaka tamin'ny andron'ny Babilôna. Nanofy izy nisy sary olona lehibe hozy izy, hitantsika zany amin'ny Daniela 2 hoe nisy sary olona lehibe. Dia ny lohany izy volamena, ny tratrany volafotsy, ny ranjo ny kibony sy ny fehany varahany, ny ranjony vy ary ny ratsatongony vizy tanimanga. Dia avy eo Daniela nanofy ndray izay mitovy ihany le nofy taty amin'ny Daniela 7. Dia bibidia anaky 4 ny volazany tao. Ny dikan'izany dia tsotra raha mamaky tsika satria nanofy, nisy nanofy tany aloha tany i Farao. Farao rehefa nanofy dia nanofy anakiroa izy, zany hoe naveriny indroa le nofy. Dia hoy izy Josefa tamin'ny Farao hoe naveriny indroa ny nofy satria ho toa nofy ho tanteran'Andriamanitra faingana. Zany hoe matoa averimberin'Andriamanitra le nofy mitovy io ka hatramin'ny apokalypsy mbola nisy nofy fa mitovy foana le vision, zany hoe ho tanterana. Raha vao miveriny indroa zany dia tsy maintsy ho tanterana. Zay mahatonga Jesosy miteny hoe lazaiko anareo marina dia marina tokoa, zany hoe veriny indroa foana le izy. Vakitsika kely zao amin'ny Genesis Genesis 2:2 andininy 2:30 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 2:2 andininy 2:30 ary naverina indroa ny nofon'ny Farao satria voatenin'Andriamanitra izany zavatra zany ka ho tanterahany faingana. Mahitsika ny teneniko teo Daniela 2:2 fa ho diniantsika moa izy raha avy eo nisy nofy aloha nataon'ny mpanjaka Nabokadnezara. Avy eo indray nanofy indray Daniela. Dia mbola nanofy foana izy. Dia taty farany taty amin'ny andron'ny Jaona nanofy koa Jaona. Dia mitovy le nofy.
de zay no azavaina amintsika io tafantaratsika amin'ny fahamarinana hoe izaka le bibidy inona le tsony hoe bibidy. Apokalipsy toko fahatelo amby folo. Apokalipsy toko fahatelo amby folo a. Andininy andininy voalohany a ka hatramin'ny fakiko le izy de manaraka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny bibidy roa izay mpanompon'ny dragona. Ary hitako fa indro nisy bibidy niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka 10 sy loha 7. Ary tamin'ny tandrony de nisy diadema 10. Ary tamin'ny lohany de nisy ananana fitenenan-dratsy. Ary ny bibidy izay fahitako de tahaka ny léoparda ny tongony, tahaka ny bera ny vavany, ny tongony tahaka ny bera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Ary le dragona nanome azy hery sy ny fezafendrianany ary fahefana lehibe. Ary hitako ny lohan'ny anankiray izay toa efa ho faty nefa sitrana ihany ilay feriny saika nafaty azy ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidy. Fahitana voalohany hitany Jaona io nahita bibidy izy a nanana tandroka 10, nanana loha 7. Ny paoziny izy ohatran'ny léoparde, zany hoe ny vatany zany léoparde. Ny tongony izy ohatran'ny bera de ny lohany ohatran'ny liona. Ireo toetrany bibidy ireo raha mamaky tsika any amin'ny Daniela fa le any amin'ny Daniela ihany no miverina. Vakitsika kely ne zay mila mamakimaky kely maromaro ihany tsika fa ny tompony hitaridalana afataratsika ny tena zava-miafina. Daniela toko fa 7. Daniela toko fa 7 a. Daniela toko fa 7 a. Andininy faharoa. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy dia niteny Daniela ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako amin'ny alina fa indreo ny rivotra efatra ny lanitra mibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe. Nisy biby efatra lehibe samihafa niaraka avy tamin'ny ranomasina. Ny voalohany dia liona ary nanana elatra volomahery. Nijery aho mandra-panaingotry ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka nijoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'olombelona sady natao manana forolombelona izy. Ary indro koa ny faharoa dia biby hafa tahaka amin'ny bera izay nampisondrotra ny elatenany sady nisy tolatezana telo teo am-bavany teo anelanelan'ny nifiny. Ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana ho mana nofo be. Ary ny afaka zany dia hitako fa indro nisy hafa koa toy ny léoparde izay nanana ela borona efatra teo andohan'ny damosiny. Ary io biby io manana loha efatra ary mena fanapahana izy. Ary ny afaka zany dia nahita fahitana tamin'ny alina ho ary indro ny faefatra biby matsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana nify izy, ny hinana sy nanotanota izy ary ny sisa tsy lany dia nisosen'ny tongony. Ary hafa no biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka 10. Nodinihako ny tandroka ka indro nisy tandroka anankiray koa mipotra teo aminy. Ary novahana teo alohany ny tandroka telo tamin'ireo taloha ary indro nanana maso toy ny mason'olombelona sy vava miteny zavatra miopapana izy. Nisy bibidy efatra tao amin'ny Daniela. Voalaza eto fa le bibidy any Apokalipsy dia zao manana loha 7 sy manana tandroka 10. Zany hoe bibidy io tsy inona koa fa le bibidia zay hitan'ny Daniela tamin'le biby faefatra. Fa Daniela zany no nahitan'le biby dia zao natsiravina be le izy satria maninona moa natsiravina be tsy nisy endrika izy satria tena monstre zany. Zay le izy hoe ny léoparde ao anatiny, ny bera ao anatiny, ny liona ao anatiny. Zany hoe tsy hainao no midécrire an'izany fa monstre be. Zay mahatonga ny Daniela miteny hoe natsiravina indrindra fa mitovy le izy satria samy tandroka 10. Tsy inona akory ny antsoina hoe bibidia fa amin'ny Daniela ihany tsika dia mamaky azy. Vakiko kely a. Raha mahitsika zao amin'ny Daniela toko fa 7 a, andininy fa 7 amby folo miteny hoe ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay tsangana avy amin'ny tany. Zany hoe bibidia zany izy izy. Tsy hoe zavatra hoe inona fa izy fa mpanjaka avy amin'ny tany. Dia ery amin'ny toko fahatelo amby roapolo izy mbola manazava kokoa ary izao no lazainy. Ilay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany izay hafa no fanjakana rehetra sady andravan'ny tany rehetra ary anososy anorotoro azy. Inona zany ny bibidia? Voalaza mihitsy fa fanjakana ny bibidia. Zany hoe royaume. Manazava io a rehefa jerentsika any amin'ny Daniela toko fa 7 any manazava hoe ny tantarantsika zanak'olombelona rehetra dia voafehy amin'ny bibin'ny Daniela io. Voalohany indrindra ohatra ny liona zany dia tsy inona akory fa nantsoina hoe royaume babyloniana zay nanana elatra. Ny dikany elatra dia resaka hoe fieboebona na rapidité.
zany hoe misidina mandeha malaky be ohatran'ny voromahery. Any amin'ny Jeremia any miteny mihitsy Andriamanitra hoe indro izy ny kaldianina ho avy mahery tahaka ny voromahery, mandeha malaky tahaka ny voromahery. Zany hoe zay le sady misy fihabebona zany a no misy hoe elatra. De zao raha mamaky an'io tantaran'ny Daniela io tsika de nitapahana ny elany satria nanino nirehare loatra ny mpanjakan'ny Babilonianina tam'zany. De nitapahana de nomena folo olombela satria raha mamaky ny tantara tsika de hozy izy Andriamanitra hoe ny mpanompoka izy izy miantso ny mpanjakan'ny Babilôna. Any amin'ny Jeremiana ahitantsika an'izay zany hoe lasa nisy conversion ny mpanjakan'ny Babilôniana. 70 taona izy teo amin'ny fitondrana fa rehefa aveo kosa de nahetr'Andriamanitra tany ny farany ambany. Zany ny antsoina hoe le lioana de nitapahana ny elany ary napietrehan'Andriamanitra. Raha manaraka ny tantara tsika na tsy mamaky an'ity baiboly ty anao de nampianarana zany tany raha manola manao histoire de malala zany. Nisy ny antsoina hoe empire babiloniana. Ary zay koa de hitantsika am'le nofiny mpanjakan'ny Babiloniana zay volamena. Ary le sady volamena raha mamaky tsika ny Daniela toko faharoa de hoe ny lohany izy volamena zany hoe mitsangana le sary olona de aty amin'ny farany ambony zany hoe any ambony zany zay zany farany ambony indrindran'le zay le sady nanana elatra izy, namiratra izy, nisy voninahitra izy. Rehefa manazava ny nofy Daniela nanazava ny nofy tamin'ny mpanjakan'ny Babilôna de natao teo aminao daholo izy ry mpanjakan'ny Babilôna, ny voromanidina, ny olombelona, ny zavatra rehetra zany hoe tao anatin'izay famirapiratany zay le lo babiloniana zay zany le tsona hoe lioana na hoe lo volamena na hoe zay nanana elatra de aveo nitapahana. Nanarakarak'izay tamin'ny fanjakan'ny Darius ry Sirius de nisy ny antsoina hoe fanjakan'ny Mediana sy Persiana. Ara-tantara koa io. Ary ity de milaza mihitsy fa hoe tahaka ny bery izy io zay manondratra ny ilatenany. Zany hoe dikan'izany ilatenany zany mizara roa zany, ny ilany ambony, ny ilany ambany. Ny aran'ny tondro reo tantara koa zany tsorinanao hoe tantara de marina ary baiboly de efa nilaza zany de melo. Ary matoa Seo zany mbola iseho koa le antsoina hoe fanjakana amin'ny andro farany. Ny sonitra izy ny ilatenany dikan'izany sonitra ny ilatenany zany nanjaka ny anankiray satria tamin'ny vanim-potoana Mediana sy Persiana no nitondra teto amin'ity tany ity de ny Persiana no nitondra zany hoe Iran am'izao tsika miteny zao zany fa Mediana somary latsa-datsaka kely zany hoe ny Persiana no tena mitatana fanjakana tam'zany. Ary anisan'ny hoe tena fanjakan'ny Persiana tam'zany de ny Libye am'izao fotoantsika miteny io de ny Egypta de ny Perse. Zany hoe zay le anankitelo tena hoe Tôlateye zany zay le hoe côte anankitelo teo mivavana zany hoe reo zany tena fohy be ny fanjakan'ny Persiana tam'zany. Reo fa ny baiboly tena hoe précis mihitsy ny am'le izy. Manarakaraka an'ireo de nisy ny antsoina hoe léopard hozy izy. Fa voalaza koa fa io léopard io de fanjakan'ny Grika. Léopard zany biby farany malaky indrindra eto tany. Izy ny rapida indrindra de manana loha efatra izy ozy izy. Alexandre le Grand zany 20 taona izy de efa nanomboka nanjaka meny dadany raha diso Philippe ny anaran'ny dadany meny tanàna kely lo. De rehefa aveo izy 2 taona izy maty tao anatin'ny fatanyrano fa tao anatin'izay atao hoe 10 taona mahery zay ny azakazaka be ny fanjakana. Zay le léopard malaky be mihitsy. De maty izy rehefa aveo narary de ny divany général anakefatra ny fanjakana. Ny zara efatra ny fanjakan'ny Grika. Zay le lo efatra ho izy amin'ny léopard zany lasa anakefatra reo. De nanjaka io sasany nakaty Egypta, ny sasany nakany Asie Mineure, ny sasany nakany Syrie sy Perse de ny sasany nakany amin'ny Macédoine grec am'izao tsika miteny zao. Io le lazain'ny baiboly koa ary amin'ny Babilôna ary amin'ny Daniela toko faharoa fa le varahana. Ary tsika raha makany Grika nisy documentaire zay nijereko mihitsy de ny arenany Grika antsika miteny zao Grika am'zao de ny varahana feny cuivre be da be. Misy eto amintsika misy ny QMM io de misy Rio Tinto koa no manao mitrandraka an'le cuivre any grec any amintsika miteny zao. Tena hoe précis mihitsy ny baiboly arena ary zay symbole andrareo Grika amintsika miteny zao de ny hoe ny cuivre ananany io zay le 3e royaume. De ny faefatra am'izay izy Daniela de zao biby mahatsiravina tsy hainy décrire azy fa izy zany de hoe vy zany mafy be. Ary raha mahita tsika tam'zany io tsinona koa fa ny royaume-ny Romanina tam'zany tena hoe tanareo nitafika ny Romanina hitantsika amin'ny film milamina be. Ary ny Romanina nanao an'ireny fitaovany reny voalohany le catapulte be da be. Zany hoe tena natanjaka izy zay le vy nanorotoro mihitsy izy. Ary io le voalaza hoe ary zao raha mamaky tsika ny Daniela toko faharoa anasanao rahalahy amaky ny Daniela toko faharoa mihitsy fa zao izy io de mizara roa mazava tsara mihitsy. Ny tongony izy ny ranjony ny vy. Ny ranjony vy vakitsika kely zay. Vakiko kely le Daniela toko faharoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Daniela toko faharoa andony faraka amby 30.
zany hoe nanazava ny nofo tamin'ny mpanjaka mitovy foana ho le nofy a tiako tenenareo rehefa miverina zay le nofo ho tony teny tsy maintsy ho avy tsy maintsy tanteraka tadio le nytenena tamin'ny Genesis teo iny hoe matona verina indroa ny nofo ry mpanjaka de ho tanteran'Andriamanitra zavatra tsy maintsy ho avy faingana de efa beta tsy miverina indroa tsony nofo efa miverina intelo satria Jaona mbola nanofy an'io koa nanao ny vision io koa zany hoe efa fampitandremana efa grave be ho antsika zao zany hoe zavatra tsy maintsy tanteran'Andriamanitra ny fitsanganan'ireo fanjakan'ireo aza miandry anao biby ty de isy monstre be apatahotra efa ao anatin'izany tsika zao fa ny olona tsy malala ny olona tsy mahafantatra de lasa voafitaka de miandry be biby ty de matahotra nefa tsy fantany fa fanjakana ny biby ty voalohany indrindra fa mafanjakana zay de misy pitarika ary zay ny andrasan'ny firenena amitsika am'tendreo de le pitarika malaza le héros le antsoina hoe Messie sandoka le antikristy io izy ny baiboly miandry izany firenena ary fivavahana rehetrarehetra an'izao tontolo zao miandry izany makany amin'ny bodany anao de miandry izany makany amin'ny silamo any de miandry amin'ny masiatra reo tsy tadidiko le fiantsoana anazy teo nueja miandry le maetra miandry izany daholo zany efa miangona ny firenena rehetra am'izao miangona ny fivavahana rehetra iandry an'izay le hoe izy ary nitarika an'io fanjakana farany io zay latsainy hoe biby di matsiravina de matsiravina amin'ny anaran'i Jesosy verina kely amin'ny Daniela toko faharoa Daniela toko faharoa andony faraky amby telopolo ianao ry mpanjaka nahita fa indro nisy sary olona lehibe anankiray izany sary izany de lehibe sady namirapiratra tsara nijoro teo anatrehanao izy ary ny tarehany de natahotra lohan'izany sary izany de volamena tsara ny tratrany sy ny sandriny de volafotsy ny kibony sy ny feny de varahina ny ranjony de vy ary ny tongony de visy tanimanga zay zany le nofy fahitana hitan'ny mpanjaka de manazava zany hoe lohany volamena volafotsy a varahana via de visy tanimanga zara dimy zany le izy ary le izy tena hoe mampiresy tsara amin'ny baiboly de hitanareo mia sandany volamena zao raha mandinitsika volamena misy le densité izy zay za misy amin'ny mpanao fizika reny misy caractéristique any hoe ny volamena tsara indrindra sady mafy indrindra mateza indrindra midina volafotsy ianao a miaratsy io malefilefy kely mora rava sy ohatr'izany midina varahana ianao a mora voarendrika izy ny vy zany a tsy de misy vidiny ny tanimanga moa zany de vao maika tsisy olona hoe mividy hoe vovoka na fotaka tsy inona koa zany fa namresaka hoe le fanjakanareo zany a na de tamin'ny Babilôna ary nisy fanompotsyampy be de ny resaka toetsaina resaka fivavahana resaka fiainan'olombelona de ohatr'izay koa tena ohatr'izay mihitsy ary tsy hoe ny Babilôna de mbola tany ambony ny toerana fa ankehitriny a efa ty ambaniny itsika ary tsika efa ty ambany zany sady efa anatin'ny fotaka efa tsisy vidiny efa anaty fahotana zay mihitsy le fotaka mandrevy ny fahotana izy ny baiboly hoe nanala nataony fotaka mandrevy ny fahotana zany hoe efa ao anatin'izany tsika hoe sady mia ny mpitondra mia tsy milamina ny firenena mia manota miaiva fitetaka amin'ny tany de tokony hiakatra ho any amin'Andriamanitra hideran'Andriamanitra akalazan'Andriamanitra de tsy zany misy fa miamidina ary hitatsika zany am'izao taranaka ty zao ny antsoina hoe taranaka farany zay taranaka mpanota indrindra na Sodoma sy Gomora raha mbola tsy manota tahaka an'izao de zay ny mahatonga an'izy hoe any amin'ny fotaka sy any vy misy herim-by ihany ao aminy jereo am'izao ho avy motsika nitafika manapaka ny kanefa ny misy fotaka be koa misy fahotana zany misy zavatra tsy milamina be da be fa reo fanjakana rehetra tao alohantsika reo zany ary afaka mandinika ny tantara ianao afaka mijery tsara ny tantara ianao reo zany de mbola lazain'Andriamanitra fa somary mbola ambonimbony kokoa noho ny amitsika na ny ara-panahy zany na ny ara-toekareny zany na ny ara-tsosialy zany na ny ara-piainana andavanandro fa ny atsika satria tsika le afty amin'ny farany ambany de faran'izay potika faran'izay mpanota faran'izay tsy miraran'Andriamanitra indro zanak'ondry raha iverina zanak'ondry eny amin'ny lanitra moa hita fino ty ambony tany va izy dikan'izany tena ty amin'ny tany tsika zay mahatonga fivavahana zao tsy mitory afa-tsy tany satria manino satria misy fotaka ao misy tany ao de tany foana de raha mandinika tsika de eo amin'le fanjakana faefatra tsika zao a fa le fanjakana faefatra raha mijery ny sary olo tsika de izy hoe ny ranjony avy any amin'ny ranjo zany le izy a no lasa vy ary tena zany mihitsy io de tsy inona kory fa ny empire romanina zany hoe ny empire romanina le vy ary tena hoe ny empire romanina taty amin'ny taonjato taona taly faran'i Jesosy Kristy tompo de tena ny zara roa mihitsiny izy rehefa maty César de ny zara roa ny sasany a Rome de ny sasany a Constantinople zay le ranjo vo de ozy izy am'izay ny tenin'Andriamanitra hoe
ao faran'ireo zany hoe avy am'ireo nanomboka teo nisy ny atsina hoe Orient sy Occident de am'izao zavatra iainantsika mihitsy zany hoe zara roa le izy zany hoe le ranjo roa zany miparitaka de nanome zavatra anankiroa ndray de taty am'tany ary zao zavatra tena hoe matalanjona sy tena Andriamanitra mahay ny ranjo zany mbola fa ventiventy ny alehibeny somary lehibebe miamidiny iny mialefy tonga ty am'kitrokely aty am farany lefy de aveo miparitaka tampoka ndray de tena zany mihitsy ny Rome empire romane io ny alefy fotsiny izy tam'zany ny Turquie nanjaka ny Byzantine nanjaka nanapotika anazy tao fa tsy lefy izy fa ny sokosoko mangina nandra-pahatonga taty amin'ny 1948 nitsanganany ONU lasa miparitaka ndray le izy de nisy herim-by ihany tao aminy tao zany hoe ny Rome eo ihany de mety gaga ianao hoe tena tsy Rome tsony tsika zao tsy empire romane tsony tsika zao nisy fampianarana zay nenoko de nisy olona io zany nandeha izy nakany zany hoe nisy fampisehoana zany any andafy any fampisehoana na resaka empire romane zany hoe fombafomba fanao empire romane ohatra zao fiainana empire romane tam'zany de misy gladiateur de misy armée de manao akanjona romane daholo manao reny akanjona sénat tam'zany hitatsika zany am dessin animé hitatsika zany am film de nanindram-panontaniana le olona anankiray de izy hoe empire romane anefa izy efa rava misy olona zany historien manazafy de izy le nametra-panontaniana empire romane efa raza tany amin'ny 500 ans après Jesosy 400 taona sa 300 taona tany zay tsy tadito de izy hoe de izy le historien hoe zagaga ianao aza diso ianao ny empire romane tsy rava velively ny empire romane de mbola misy foana hatramintsika amin'ny teny zao de ny teny izy nampianatra zaza romane nanao an'zany ny sénat romane nanao an'zany voalohany ny parlement romane nanao an'zany voalohany ny jeu ny kilalao gladiator fa am'izao izy lasa ataotsika foty am'izao izy lasa ataotsika miova daholo zany lasa baskety ohatry zany empire romane nanao an'ireny zany hoe am'izao tsika am'teny zao de fanjakana empire romane réformé zany hoe forona ary ray mahatonga ny apocalypse hoe le loha anankiray izy izy maty de nefany niverina ndray raha mamaky tsika teo tam'le biby dian'ny apocalypse toko 17 hoe hitako izy ny lohany anankiray zay fa maty nefa nitsangana indray zany hoe ao anatin'zany tsika empire romane réformé raha fa tena mijery ny saritanin'ny empire romane tam'zany ianao de ny empire romane tam'zany nanjaka amin'iny Europe amitsika am'teny zao iny ka hatraty amin'io Maghreb io Europe io zany de am'izao tsika efa misy an'io Europe io zay anisan'ny pilier amin'ny fanjakana antsona hoe bibidia fanjakana antikristy zany hoe ny eo ihany tsy zava-baovao eto mba masoandro izy mpitory teny ny taloha no verina na de ataotsika raha izy hoe ny zavatra efa taloha vaovao ty proposena de zavatra efa taloha zany zavatra efa nisy zany hoe zavatra efa nisy ihany no miverina satria mantsika zao mpanantenana zava-baovao zay mantsy le hoe nouvel ordre mondial mety eninao zany fa tsy de remarquenao fa raha mijery anao ny kabany reny filoham-pireneny reny 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Nicolas Sarkozy miteny zany, George Bush père miteny zany, de miteny zay foana misy lamina vaovao, rafitra vaovao. Na filohantsika raha misy toana miteny misy message codé miteny hoe mila filaminana vaovao tsika, mila fandriampahalemana vaovao, tsy misy maratsy zany, tena tsy misy maratsy zany mihitsy fa zao fitaka grave be zany satria ho azavaina amintsika eo ny antony. Ry Barack Obama tamin'izy vao lasa filoham-pirenena tao États-Unis, de aveo izy nakany Allemagne, te 300 000 ny olona nijery azy tany ny kabarina. De ny kabary izy de nouvel ordre mondial. I Dmitry Medvedev tamin'ny avril 2009 G8 G9 no fivoriana tam'izay tany Russie raha tsy diso de teny official mihitsy izy ametraka lamina vaovao tsika rafitra vaovao zany hoe tany filaminana izy tany fandriampahalemana tany fiadanana zay mantsy ny slogan an'ny ONU. Raha mijery tsika tony bibidia tony de voalaza ny Daniela fa avy tamin'ny ranomasina ny sehoany. De mamaky tsika tamin'ny apocalypse teo avy tamin'ny ranomasina ny sehoany. Ny ranomasina izy ny Baiboly raha mandiniky tsika vaky tsika kely ny Isaia toko 7:10.
Isaia toko fafito amby folo a. Andiny faharoamby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Indrisy ny fiahoahoan'ny firenena maro dia mihaho tahaka ny feon'ny ranomasina. Indrisy ny firoroan'ny olona marobe tahaka ny firoroan'ny rano manonja amin'ny firorondronana. Zany hoe tsy inona ny ranomasina n'Andriamanitra fa nation, vahoaka, firenena. Mbola hitantsika eo amin'ny Apokalipsy toko fafito amby folo. Mazava amintsika tsara zany fa ny bibidia dia fanjakana, ary izy avy amin'ny ranomasina le izy, zany hoe avy amin'ny firenena le izy, avy amin'ny vahoaka zany. Mamakitsika amin'ny Apokalipsy toko fafito amby folo, akitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny fadimy amby folo, Apokalipsy toko fafito amby folo, andiny fadimy amby folo. Ary hoy izy tamiko, ny rano efa hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janaka dia olona sy vahoaka sy firenena maro ary samy hafa fiteny. Zany hoe mbola miteny ihany ny tompo hoe ny rano akory ny ranomasina tsy inona fa firenena. Amin'ny maha-ranomasina zay tsika tsy nahita ranomasy plat zany hatrizay nisiny, fa manino misamboaravoara foana. Zany hoe eo foana io zany mitopatopa. Zany hoe korotana ny dikan'izany, zany hoe crise ny dikan'izany. Ary tato ato tsika nomboka tamin'ny 2008 nisy crash boursière tany andafy tany États-Unis. Zay ireny mbola ho azavaina fa zany hoe n'olombelona ny manao azy. Dia ny topatopa be daholo satria mifandray ny resaka ara-bola, ara-barotra, zay mantsy le mondialisation. Zay le hoe ny olombelona amin'izao dia ireo mpitatana firenentsika ireo, zany dia hoe hiezaka ny ampitambatra n'ity tany ity indray. Dia nisy crise be da be antsika, crise financière aloha. Dia avy eo nisy an'ny grippe H1N1 iny, crise sanitaire. Dia avy eo indray ny crise resaka réchauffement climatique. Dia zao indray zao misy ny Ebola, zao indray misy ny crise insécurité. Misy crise foana no tenenina aminao. Tsy inona zany akory fa apartiran'ny crise ny poiran'ny fanjakana eto tany. Babylone, raha tsy nisy crise tsy nitsanga ny Babylone satria nanino? Nisy ady, nisy mosara. Hita zany hoe nangeja ny Jerosalema izy nisy mosara nanafika ny korotana dia mitsamboaravoara dia tsangana amin'izay ny Babylone. Dia ohatr'izay koa andravan'le anankiray indray dia nisy ady, nisy korotana, nisy mosara. Naissance ny ONU ohatr'izay koa crise. Tamin'ny voalohany aloha nisy ny antsoina hoe Société des Nations, zany hoe nisy ny Première Guerre mondiale. Dia tapa-kevitra ny rehetrarehetra satria zay le izy mila mitambatra tsika, mila mitambatra ny firenena. Fa tsy mety tia mifamono ity. Dia nanao zareo ny antsoina hoe Société des Nations, ara-tantara zany. Dia tsy nanaiky ny pays arabe raha tsy diso ohatra ny tsy nanaiky an'le izy. Dia nanino? Nasina indray ny Deuxième Guerre mondiale, zany hoe nasina crise, nasina samboaravoara mba nifamono ny olona dia mahita an'iny satria zay ny olona mantsy miaraka mijery ny zavatra hita amin'ny masony. Ny tanjona dia ampiray ny firenena. Tadiova ny firenena taloha dia ray fanonona. Dia rehefa ray fanonona ny firenena taloha hitantsika zany amin'ny Babylone, zay Babela azafady, zay mantsy ilay hoe Babylone zay miverina amin'izao. Dia mitovy sainana izy, mitovy fanonona, mitovy teny, zany hoe mahay vision. Jereo ny kabary ireo filoha rehetrarehetra n'izao tontolo izao rehefa mahay vision, rehefa mivory ny ONU any amin'ny 11 septembre, tsy 11 septembre azafady, rehefa mivory ny ONU rehefa volana septembre any États-Unis, dia iny any kabariny mitovy resaka filaminana iraisam-pirenena, resaka ady amin'ny terroriste. Madagasikara zay tsisy idiran'ny terroriste zao mikabary miady amin'ny terroriste. Mitovy fanonona, mitovy teny, mahay vision, zay le mondialisation. Amin'ireo mpitondra ny firenen'ireo matoa amin'ny teny izany dia tseneniko anao virus fa tsy inona koa reneny miady amin'Andriamanitra fa mpanjaka zay mpitarika antsika. Jerosalema ny tenenin'Andriamanitra an'izany mihitsy mpitarika anao izy, mampivily anao. Mpanjaka ny tany. Raha mamaky tsika amin'ity Apokalipsy ity hoe ireo mpanjaka ny tany ireo izy dia manome fahefany amin'ny biby ity. Zany hoe mpanjaka antsika, ny olona fidintsika, ny mpitarika antsika. Tsy inona koa fa reo dia miakohaka amin'ny devoly, raha zay ny zalako azy. Mety atafotoana anao zany fa Jesosy mihitsy miteny hoe tamin'izy nalainy devoly fanahy dia izy ny devoly taminy hoe raha tia azon'izao tontolo izao anao dia miakofa eto eo anatrehako. Zao tontolo izao ve tsy azo ny mpitondra, zao tontolo izao ve tsy azo ny mpitatana. Jenao no mandinika azy dia hitanao mihitsy zany fa hoe raha tia azo ny tany ianao, raha tia azo fahefana ianao, mila ianao aloha miakohaka ny antsoina hoe devoly. Na lavitra na akaiky, mety andaingandaika kely ianao raha tia anakarena ohatra. Mety anao kolikoly ianao raha anakare, asan'ny devoly zany. Fa ny sasany dia manao sorona mihitsy. Nisy an'le filoham-pirenena tany Afrika iny, tsy tadidiko ny anaran'izy ity, Bokassa izy zay, zay lasa empereur mihitsy. Manao sorona mihitsy zaza, be da be zaza ataony vonono mba manino, mba hipetraka eo amin'ny fitondrana.
ary tsy vao zao tsika mainao zany any États-Unis ihany ny zazakely tsy konao 50 000 na zaza manjavy ny isataona tsy hitany FBI tsy hitany miaramila tsy hitany polisy mandeha ny enquête manjavony ny mpanodinana ny dossier satria manino satria zareo ihany ny ao ambony ao ihany manao azy fa ny tobilanao vao very hitany zareo iny dikan'izany misy complot avolety atao amin'ity tany ty tsy any Jesosy velively sao de misy diso fanantenantsika mbola tsy anazy aloha ito zao ty ozy izy Paul de ambany fahefan'ilay ratsy fanjakako tsy am'izao tontolo zao Jesosy Kristy tompo so anatena an'ity tany ty zay ho pitehan'Andriamanitra tsika fa raha fikitra am'ty tsika any am'le biby ty any ambany tsika zay misy olona zay hoe société secrète zay no mitantana vakitsika kely ny ary amin'ny Isaia toko Salamy faharoa Salamy toko faharoa matoa miteny anao am'zany tsy zany mamorona akory hoe mpitondra fanjakana ny zany tsy zany mamorona zany velively fa baiboly mihitsy no miteny Salamy toko faharoa hoe iza no mikomy amin'Andriamanitra iza mikomy amin'ny Jehova Salamy toko faharoa raha mandrinika ny soratritsika io zany mpikomy amin'ny Jehova sy ny Mesiany nahoana no tabataba ny jetilisa ary misaina ho any foana ny firenena ireo mpanjaka ny tany mitsangana ary ny mpanapaka miara-mioko anohatra ny Jehova sy ny Mesiany ireo mpanjaka ny tany mitsangana ao izy miara-mioko zany hoe miara-mikonokony anohatra n'izy anohatra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo mazava be ny tenin'Andriamanitra efa nolazaina antsika teo fa ny mpanjaka reo de manome fahefana ny bibidy miakohako ny bibidy hitatsika zany amin'ny Apokalipsy 7 any verina kely am'le hoe avy amin'ny ranomasina ny poiran'le bibidy tsika Nations Unies tamin'ny alalan'ny deuxième guerre mondiale ny poirany zany hoe nisy crise be de mipotra ny Nations Unies zany hoe dinireo fa tsika zao ny zavatra magaka raha mamaky tsika amin'ny Daniela hoe le aty amin'ny Daniela toko faharoa hoe ny fararon'olombelona izy taranak'olombelona miaroaro izy le ry amin'ny tany sy ny tany manga tiako tenena am'zany de zany hoe tsy guerre hoe taloha izy guerre fa am'izao efa alliance traité zany no ezahany reo mpitatana firenen'ireo amin'ny teny frantsay misy tena mazava mihitsy fa kikely vetivety zay toko faharoa andininy toko faharoa andininy toko faharoa andininy fahatelo amby efapitolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary toy ny nahitanao ny vy miaro ny tany manga mbola fotaka de toy izany no hiaroaroan'ny taranak'olombelona nefa tsy tambatra izy dia toy ny tsy fetezany vy miaro amin'ny tany manga zany hoe tsy inona akory amin'ny teny frantsay io de alliance humaine zany hoe hisy traité zay koa matsy ny dikany aloha hisy fanarahana zany eo amin'ny olombelona samy olombelona hiezaka ny tambatra nefa ny baiboly miteny fa tsy tafatambatra mihitsy izy hitatsika zany am'izao ohatra ny Union Européenne mitambatra nisy traité alliance niaraka nanao sy ny de nefa ny mizara ry zareo sasany poro ny ady any Irak sasany tsy poro ny ady any Irak ny sasany manaiky de zay le hoe tsy mety tafatambatra izy fa hiezaka izy ny tena hoe hitambatra zay matsy le zay le union zay le Nations Unies zay efa miverina amitsika am'teny zao reo mpitatana firenentsika reo de tsy inona akory fa tsy misy frontière am'zareo raha mamaky tsika any amin'ny Daniela any amin'ny Genesis toko farak 12 mitantara amin'ny Babilôna hoe miray fanonona le fa niteneniko teo miray fanonona ray fiteny am'izao tsika am'teny zao tena fa zany mihitsy ny zavatra am'izao satria ny tany de efa ray fanonona amitsika am'teny zao ny teny zao ohatra makany andafy antsika zao de fa anankiray ny fanonona rehefa mamiteny anglisy anao de tsy very mandeha naiza naiza zany efa ray fanonona zany am'izao tsika am'teny zao ny frontière zany efa sous forme fotsiny fa efa mahazo mifiaroaro ny olombelona efa ao anatin'le union ary zay mantsy le tsony hoe mondialisation zay le tsony hoe globalisation zany efa ao anatiny tsika zao efa ao anatiny efa miverina ndray le tamin'ny taloha zay le Babylone Babela moa zany zay lasa Babylone am'izao le bibidy amin'ny andro farany zany hoe tsy inona akory io bibidy io le bibidy le manana loha fito
sy tandroka folo fa tsika am'zao tsika am'teny zao zay mizara folo mazava tsara. Misy club de Rome zay tam 1968 fikambanana hoe club de Rome le izy. Io club de Rome io de nikononkonona tam'zany, manam-pahefana tam'zany no nandidy sy nanapaka tam'zany de nanapa-kevitra zay fa ho zaraina folo mazava tsara ny tany 10 biorégion. Tapio fotsiny zay 10 biorégion zay amin'ny internet de hitanao daholo le izy. Zay le tandroka folo. Madagasikara tambatra amin'ny tsy haiko biorégion 7 ngamby izay raiky amby folo nisan'ny firenenao de ny Sadek hitanao io. Zay misy anankiray mitarika amitsika am'teny zao de i filohan'ny Tanzaniana Kikwete izy. Ny Europe amitsika am'teny zao 6 mois io nendrareo raha tsy diso ny délai hitantanan'ny président anankiray. Zany hoe am'ireo folo reo ohatry zany koa ny Amérique latine, ny Amerika mitambatra amin'ny Mexique sy Canada efa vita faritra zany, ny Russie efa vita zara ndrareo ary presque niady zay niseho talohan'izay 1960 mandrapatonga amitsika am'teny zao na crise pétrole io na resaka crise na ady na resaka Kosovo na resaka Yougoslavie na resaka Cisjordanie tsy haiko daholo zay ady efa hitanao de vily am'ireo frontière reo daholo izy rehetrarehetra. Zany hoe lasa formé ho azy le 10 biorégion azafady amitsika am'teny zao. Ny lofito inona moa i lofito io de ny apokalypsiany no mamaly azy. Averina amitsika zany fa ny bibidia de fanjakana, fitantanana firenena, système fa eo am'lohany eo misy mitariky. De ny rano na fa olona crise misamboaravara ary am'zao tsika de fa anatin'izany de ny lofito ndray zao ny azavaina amitsika inona le lofito. Fa kitsika Matthieu Apocalypse toko fa 7:10. Indro ny hevitra andin'ny fahasivy benaran'i Jesosy, indro ny hevitra izay misy fahendrena. Ny lofito de tendrombohitra fito izay petrandra vehivavy. Ary mpanjaka fito ireo efa lavo ny 10 fa ny ray mbola eo ihany ary ny anankiray koa mbola tsy tonga fa rehefa tonga izy de tsy maintsy toetra kelikely aloha ary ny bibidia izay teo ihany ary teo izao de izy mahafito mahavalo azy ka lasa hoan'ny fiandringanana. Zany hoe manazava eto ny teny hoe ny lofito izy de mpanjaka fito efa lavo ny 10 de ny ray izy mbola eo de ny ray mbola tsy tonga de aveo mbola isy anankiray tsy inona kory reo fa fanjakana zay nisan'ny nandringanan'ny Israely hatrizay. Voalohany hitantsika ny empiran'ny Egypte tamin'ny andron'ny Moïse. Manarakaraka zany rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana zanak'Israely de ny zara roa, ao ny Samaria tany ivaratra sy ny taty atsimo Joda sy Benjamina tao anatin'ny Jerusalema na ny empiran'ny Jios zany ny Joda. De nisy an'ny faharoa Assyrie zay nakany tao Samaria nanaparitaka azy tany amin'ny faritany maro samihafa. Fahatelo de ny empiran'ny Babiloniana tamin'ny alalan'ny Nebukadnezar. Manarakaraka ireo de misy ny Mediana sy Persiana tamin'ny alalan'ny Darius sy ny Cyrus. Ny fahadimy de misy ny empire grika tamin'ny alalan'ny Alexandre le Grand zay ara-tantara nisan'ny olona natanjaka tamin'izany fotoana. De ny fahaenina ny empire romanina zay mahatonga ny anjely teny tamin'ny Jaona efa lavo ny 10, ny fahaenina mbola nijoro le fanjakana ny romanina zany tamin'ny andron'ny Jaona. De ny fahafito am'izay zay io ihany no miverina empire romanina réformé na hoe fitambaran'ny firenena lehibe, fitambaran'ny firenena mikambana hitantsika ny ONU, ny Union africaine, ny Europe, ny Nations Unies, ny Union Amérique latine sy ny be da be ny Union. Zay le lofito fa bibidia anankiray ny vatany, zany hoe tantara hatram'izay, zany hoe ny heriny hatram'izay, ny mombamomba azy rehetrarehetra hatram'izay de mitovy ihany, fandringanana, fampotehana, fanolony ny ovaova ary efa anatin'le fafito tsika ankehitriny. Tiako saritana saintsika de hoe aza atsika aoka tsy ho voafitaka. Ny solution antsika tsy communauté internationale mihitsy. Za tsy hoe manao politika matoa manazava an'izany fa fitaka be zany fitaka be tena fitaka be. Fantatrareo fa nisy documentaire nataon'ny BBC de zao nireo marika mivoaka avy amin'ny BBC hoe zay olona rehetrarehetra izy niankin-doha tamin'ny FMI, Banque mondiale, zany hoe reo organisation OMS rehetrarehetra reo de tafiditra amin'ny faritra analala ary ny afrikanina daholo ny tratran'izany. Zany hoe fitana ny mena vola tamin'ny voalohany zay mihitsy le izy. Ohatra zao nisy pays tany Afrika tany navokatra vary be izy ary Madagasikara koa tao anatin'izany. De rehefa tonga ny communauté internationale, tonga ny FMI, tonga ny Banque mondiale ampindraminy vola reo fa manaova culture, manaova resaka exportation.
de tapa-kevitra malagasy na exportation vanille sy ny jiro avy eo nefa miarava satria niankina tamin-drareo ny vidiny na janona fambolem-bary avy eo a lasa voageja lasa niditra trosa lasa miamantra tiako tenena zany hoe zay ny antsona hoe séduction zay ny antsona hoe fitany ianao mena sakafo ianao apatena kely ianao de lasa ianao makany nefa rehefa avy eo ianao ao anatin'ny fanagejana ao anatin'ny voageja zany voagejany tsy afa miala ntsony moa am'izao amitsika miteny zao io crise io de vao maika ia mafy io tsy mampanantenanao mihitsy ilamina manontany tsy milamina velively io raha mandinika ny apocalypse io tsika misy crise aloha misy sazy ataona zany hoe fiseho an'izy mizara telo mazava mihitsy voalohany indrindra ny loza de ny loza voalohany de ny hoe zanak'olombelona aloha mandringana an'ity tany ity hitatsika zany misy mosary misy ny raha mahita an'le soavaly reny tsika misy soavaly efatra mbola olombelona manao an'ireny mbola mahatonga an'ity tany ty potika zany de ny olombelona ary ny ten'Andriamanitra mihitsy miteny an'izany hoe indro izy ny fatezeran'Andriamanitra any amin'ny Jeremiany any amin'ny Isaia 7:20 fa firenena maro tafatambatra andravany tany rehetra zany hoe zay le izy hoe tany ty de ho rava aloha voalohany indrindra noho ny ataon'olombelona ary hitatsika zany réchauffement climatique ny ataontsika ihany manao an'io de rava ny tany fa faharoa manarakaraka zay rehefa mandingitsika misy ao am'le vanim-potoana le hoe grande tribulation zany hoe fahoriana lehibe de satana koa mampijaly ny olombelona am'izay fotoana zay kapoka izy fa rehefa iverina am'izay Jesosy Kristy tompo de tena Andriamanitra vatany mihitsy no andravany ty tany ty zany hoe ilozy io de ia mafy tsy fitsarany tso de ao anatin'izany ianao nefa de ampanantenaina nouvel ordre vaovao lamina vaovao rafitra vaovao rehefa mieny kabary reny filoha reny ao de mba enoeny zay fa zany foana no veriveriny Paolo miteny mihitsy raha hoy sika mandry fiezay de ho avy tampoka amin'ny fandringanana vakitsika ny Tesaloniana Tesaloniana toko voalohany Tesaloniana toko 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fehizay dia anjoa azy tampoka amin'ny fandringanana toy ny fararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy afa mandositra mihitsy izy amin'ny teny frantsay hoe paix sécurité de tena zany mihitsy nefa raha mety ho alefa aminao ihany zay sary zay zay mihitsy ny tenen'i Georges Boucher hoe paix sécurité avy eo indray any amin'ny ONU miteny zany hoe paix sécurité jereva reny slogan Ban Ki-moon paix sécurité ho avy tampoka ny korotana ny dikan'izay zay mantsy le hoe fitaka fakitsika kely any amin'ny Jérémie toko 7:10 zay mantsy le séduction koa teneninanao ny fiadanana teneninanao ny filaminana de faly ianao nefa ny rotaka alikay eo ambadika ao tsy teneninanao ny rotaka fa ny paix sécurité foana ny teneninanao de faly ianao assuré tsara fa tsy milamina Isaia toko fa Ezekiel angamba izy zay Ezekiel toko 7:10 vakiko noho nampivilian'ny oloko tamin'ny nanaovany hoe fiadanana ka tsy misy fiadanana tsinona zay le izy hoe resaka mpaminany sandiko izy satria misy bibidy mbola tsy voalazako taminao teo fa bibidy anankiray voalazako fa mitovy ihany satria le bibidy anankiray izy ny apocalypse de apiaiky ny olona an'le bibidy anankiray fa mitovy foana le izy de eto izy miteny mihitsy hoe ny oloko izy teneninao hoe fiadanana ka tsy nisy fiadanana tsiny de zay mihitsy nany amin'ny politika any zany de mampiadana anao rehefa men'ny filoha miteny zany ianao mikabary de hoe milama tsy maintsy raisina tanana fandrem-pahalenana mba hampilamina ny vahoaka de faly tsika maino zany nefa tsy zany mihitsy io fa io de korotana foana io tsoroko aminao fa raha vao tsy manana an Jesosy ianao tsy manana fanantenana tsy manana fiadanana po tsy manana fiadanana tena fiadanana zany de Jesosy Kristy tompo zay ihany matory tsara ianao amin'ny alina tsy mitebiteby eny an-dalana ianao milamina tsara zay ny fiadanana tena izy fa io tsy lamina tsony
tena tsy lamimatsony io. De zay nidirantsika am'le izy ndray le bibidia anankiray satria efa ao anatin'izany zao misy bibidia ray zany de le fitondram-panjakana zay mivoaka avy tamin'ny krizy zay misy manapaka misy mitondro de ny anankiray indray izy a de mivoaka avy amin'ny tany vakitsika indray zao amin'ny apokalypsy toko 7:10. Apokalypsy toko 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Aritako fa indro nisy andiny faraky amby folo, aritako fa indro nisy bibidia ray koa niakatra avy tamin'ny tany ary nanana tandroka roa tahaka ny zanak'ondry izy sady niteny tahaka ny dragona. Ny fahefany rehetra nanan'le bibidia velohany dia asehony eo anatrehany ary ny tany mba am'izay monina eo dia asainy miakoaka amin'ny eo alohan'ny bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ny feriny saiky nahafaty azy. Zany hoe le bibidia anankiray zany izy a de raha ny description hitantsika eto de ohatran'ny ondry fa rehefa miteny izy a dragona. Zay le mila fitandremana be satria zay le hoe raha mijery azy ianao zany raha vao masonao zany mijery azy de hoe tena zanak'ondry de tena hoe maontina tena hoe ao am' Jesosy tompo nefa rehefa miteny izy tonga de dragona. Dikan'izay de raha mamaky an'io ihany tsika de hoe mamitaka amin'ny firenena rehetra izy ozy izy. Hoe mamitaka andiny 4:10 ary mamitaka zay monina ambony tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao imasin'ny bibidia. Zany hoe io zany bibidia io de tsy inona akory io fa raha tena tsorona aminao de zay le antsoina hoe fomba mpivavahana am'izao tsika miteny zao. Zany hoe fivavahana tany avy amin'ny tany. Zay mantsy hoe zay le Babel anankiray le any amin'ny Genesis toko 1:10 hoe naka briky izy naka tany zany hoe atakatra ny lanitra. Ary raha merina kely any amin'ny Genesis toko 1:10 satria tena ilaitsika mahafantatra an'izay a. Nanjaka tam'izany de Nimrod. Raha ara-tantara Nimrod io zany sady mpanjaka izy a, ny sady mpisorona izy a, no complet zany. Zany hoe zay ny fanjakana tamin'ny Nimrod. Izy daholo ny mitatana, izy manao fomba mpivavahana an'Andriamanitra de izy mpihaza mahery, fa tena dikan'le mpihaza mahery mpihaza fanahy, zany hoe chasseur d'âme, satanika be zany izy tam'izany. Nefa izy sady izy no empereur. Akitsika kely le atao Genesis zay satria ilaitsika ny mahafantatra an'izay satria zay ihany no miveriny. Tadio ny teny mpitory teny hoe tsy misy zava-baovao eto ambany masoandro fa zavatra taloha ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny tany rehetra dia ray fanonona sy ray fiteny. Ary ny findrafindra ny atsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonona teo. Ary resadresaka hoe izy andeha isika hanao biriky handahatra azy tsara ary ny biriky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondritra ary hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho atsika ka ny tampony atakatra ny lanitra dia anao izay azahoantsika laza fa andreo le ambony tany isika. De tsika mamaky tsy hoe Genesis toko 10:9 hoe ary koa sy niteraka ny Nimrod, izy no voalohany zay tonga lehilahy mahery tambony tany, izy no mpihaza mahery teo anatrehan'i Jehova, ka izany nanaovan'ny olona hoe tahaka ny Nimrod mpihaza mahery anatrehan'i Jehova. Ary ny andao amin'ny fanjakany de Babel. Le Babel io zany hoe nitarika an'io zany, tarika an'io resaka fikomina sy io resaka le hoe andao tsika hanao biriky atakatra ny lanitra io de Nimrod. Zay efa niteneniko anareo teo le izy hoe sady mpanjaka izy a, sady mpisorona izy a. De zay koa le aty amin'ny andro farany. Zany hoe misy fanjakana de misy mpisorona, misy mpivavaka. Ary ny zavatra tena hoe ny biriky izy ny soloa ny vato. Raha mamaky tsara ny baiboly tsika de tsika ny vato velona. Vato sy mipetanana. Zany hoe ny tempol'Andriamanitra ataony ohatran'ny hoe vato le izy. Vato zany tsy misy olona mihitsy ny nanamboatra vato. Fa ny biriky kosa de miasa ianao manao biriky. Zay le fahazavaina amintsika foana moa am'izay mpanaraka amin'ny fandaharana fa hoe zay le asa fanompoana, zay le fivavahana. Tiako tenena amin'ireo zany le avy amin'ny tany zany tsy inona akory fa fisainan'olombelona, zay entin'olombelona atakatra an'Andriamanitra, atakatra ny lanitra zany hoe fombafomba mpivavahana, zany hoe fivavahana, zany hoe religion. De io niezaka ampitambatra ny vy, zany hoe ampitambatra ny tafika, zany hoe ampitambatra ny fanjakana amin'ny andro farany. Tsy mety mitambatra mihitsy io. Satria samy manana ny heviny fa zao eto amintsika ne hita zany. Tsy mety mitambatra mihitsy ny mpanao politika de atsona ny FFKM mampitambatra azy. Tanareo am'izay de ohatrizay ihany koa io. Atsona ny fivavahana aoriana kely ao, ampitambatra ny rehetrarehetra hoe
Ary raha tena tsorona Vatican manana an'izay. Ao Vatican dia misy efitra be tabe zay atokana amin'ny fivavahana rehetra zao tontolo zao. Judaisme ao Islam ao zany hoe rehefa tonga misy fivoriana tsompapa dia any daholo mpitondra rehetrarehetra. Zay le œcuménique union. Zay raha mandinitsika ohatra hoe tonga ny tanareo tena zany mihitsy izy. Ohatra zao hoe 26 juin eto amintsika 26 juin dia misy fomba mpivavahana fa zao œcuménique any atao dia mitambatra daholo ny mpanao politika eo mivavaka amin'ny alalan'ny religion. Zay mihitsy izy ny religion zany ny anome fahefana mba hahafahan'ny olona mitoky amin'ny bibidia. Zany hoe zay mihitsy izy mahita anazy amin'izay tsika dia falitsika mpivavaka mpitondra anay amin'ny alalan'ny religion dia voataona azy mba mivavaka izy. Ary zava-misy zany zavatra nenako zany ny mpitatana ny fiangonana amintsika amin'ny teny zao zany hoe mialokaloka ny anaty fiangonana any dia mpitondra. Nisy olona zay fantatro dia zay mihitsy ao amin'ny synode ao izy nefa manao politika izy manao ny ataony ihany izy. Ary zay le tsy hoe séduction zany hoe entina mamitaka anao ny fivavahana dia vao fitaka ianao izy anao hoe tena ondry reto nefa amin'iny drakona be kay. Zany mihitsy ny zavatra amin'izao fotoana zao dia zay ny teneniko hoe mialatsika amin'ireny le hoe aza mieritreritra mihitsy hoe bibidia dia ihany iray anao dia hoe isy ondry fa zay mihitsy mitandremo izy Jesosy Kristy tomponareo amin'ny mpaminany sandoka zay tonga aminareo fitafian'ondry nefa ny ao anatiny dia ambony 5 to manaikitra amin'ny nifiny any amin'ny mikany izy miteny zany izy mitory fiadanana aminao izy nefa manaikitra amin'ny nifiny. Zay le bibidia ary ao anatin'izany tsika amintsika miteny zao ao anatin'izany mihitsy misy bibidia roa zany zao hitatsika eto amin'ny firenetsika zany hitatsika amin'izao tontolo zao ary papa tsy hoe anakihana anazy akory fa zavatra hita zany izy anisan'ny tarika an'io antsoina hoe bibidia amin'le mpaminany sandoka moa zany dia ny rehetrarehetra hiditra ao anatin'izany. Fa alohan'ny ampitambatra andreo dia hisy krizy zay foana le izy misy krizy zany misy krizy dia manaiko azy ny olona manaiko azy ohatra zao talohan'ny fifidianana anisan'ny zavatra niainantsika zany tratran'ny krizy Madagasikara tao anatin'ny 5 taona dia leo ny olona dia nitenenina amin'izay rehefa mba nanaovana interview ny olona sasany inona ny tianao amin'ity fifidianana ity tena efa leo fa dia zay ataon'njareo fa dia zao tsara aloha dia aloha asiana an'ity aloha asiana fifidianana aloha fa dia mila mifidytsika mila fifidianana zany hoe programme hatramin'izay dia hoe tokony manao fifidianana ho izy ny communauté internationale ho izy ny mpitatana fa maka leo tsara anao mba tena tohana anao mba tena ahafarany akivy anao tanteraka farany anao tsy hanana safidy tsony fa dia tsy maintsy anaiky an'izay sitrapondrareo dia asiana krizy lavareny foana dia farany anao manaiko azy dia zay mihitsy le izy. Ary zay zavatra iseho io krizy io zany iapira dia leo ny olona dia mendrandra ny farany amin'izay le antsoina hoe antikristy. Zay le tandroka anankiray zay isy krizy satria nankitelo ho lavy zany hoe isy ady zany aoriana kely ao dia tonga amin'izay no antikristy dia faly amin'izay ny olona satria dia isy fiadanana amin'izay fotoana izay fiadanana sarotsarona fa mila mitandrina tsika fa zany zavatra rehetra zany dia zavatra efa ao anatiny zany tsika amintsika miteny zao zavatra lavitra ny bibidia dia efa ao anatiny tsika ary voalaza mihitsy fa ny bibidia ozy izy dia aresin'ny olona masina zany hoe raha tsorona dia ny bibidia satria zaho ny olona masina ao amin'i Jesosy Kristy tompo ny kristianina ny olona masina ao amin'i Jesosy Kristy tompo dia resy zany ianao satria manino satria ny bibidia dia efa manjaka amin'izany rehetrarehetra zany manjaka ao amin'ny kristianina ny bibidia amintsika amin'izao zany hoe nyzao tontolo zao manjaka ao amin'ny fiangonana raha tsorona ny marina zay ny dikany tsy hoe aza miandry be anao ho tapando aoriana kely ao izy fa tapando fa amin'izao dia efa manomboka zany hoe voageja ny kristianina voageja n'izao tontolo zao zany hoe maty efa tsy hita trasy tsony tsy mitorony famarinana tsony efa manomboka manjaka ao ny antsoina hoe bibidia ny système ny monde zao tontolo zao dia ny olona masina miatery dia farany maty tsy mahavita tsony. Tsika mantsy rehefa mamaky ny apokalypsy dia mieritreritra zavatra tsy haiko hoe sary be sy ohatr'izany fa tsy zay mihitsy le izy fa zay teneniko anao zay ny famarinana azoko nomena tsy hoe fanaperana be zay tsy hoe fahalalana hoe zay daholo fa vasta be ny ten'Andriamanitra fa sombitsombony ny fahafantarana haitsika ao izy ny baiboly. Ary io amin'ny vanim-potoana farany raha mamaky ny Daniely tsika dia zao asivy tombo-kase ny boky izy ry Daniely fa maro ny mazoto andinika amin'ny andro farany ary tombo ny fahalalana zany mihitsy eny zany hoe tamin'ny andron'ny Daniela andron'ny Jean tamin'ny andron'ny Lutera tamin'ny andron'ny Calvin tsy dia nisy loatra fampianarana momba ny andro farany satria nanino nasiana fitombo-kase ny boky fa tamin'ny Jean izy nanomboka mivahana fa hoy izy amin'ny andro farany zany zany amintsika zao zany tokony halalana zany satria maro ny azoto andinika ary tombo ny fahalalana
tadiova ny toetra ny biby ty de zao léopard izy a. Zany léopard zany miazakazaka be. Tadidinareo anatin'ny 10 taona io teknôlôjia io. 10 taona monja tadidiko ny téléphone mbola ohatran'ny tapa-briky. Amintsika am'teny zao 10 taona teoriana efa tactile. Malaky de malaky Jesosy miteny mihitsy tampoka de tampoka io. Zany hoe miazakazaka be la ohatra le niteneniko teo hoe tamin'ny empirany grec Alexandre le Grand, miazakazaka be 12 taona. 12 taona tonga de voakeja tolo zao tontolo zao 12 taona tonga de nanjaka izy. Toetr'izany koa 99, 2000, 2009, 2014 tsika zao de jerevana zava-bitan'olombelona itombo ny fahalalana ozy izy. Baiboly zany amin'ny andro farany tsy mitombo hoe fahalalana. Zao tsika asianao miresaka eto amin'ty télé ty amin'ny internet zay le fahalalana mitombo. Taloha ny olombelona rehefa niady a flèche, rehefa niady a épée, rehefa niady arivo taona mahery zany foana fa nanomboka tamin'ny 1800, 1900 nanita basy izy, nahita tank izy, nahita arme nucléaire izy, nahita fusée izy fa tsy sovaly tsony. Tombo ny fahalalana ary io a amin'ny olombelona ohatray fa amin'Andriamanitra koa de ohatray. Zany hoe miamitombo daholo koa ny fahalalana mitombo ny révélation. Fifa miandro farany zao tsika rehefa anatin'le antsony hoe biby ty de mitandremitsika azavariana fa Jesosy efa ho avy a. Raha mamaky an'io Daniela toko faharoa tsika toizatsika izy de hoe nisy vady tsy mipetana izy nikapoka an'le tongotra zay visy tany manga. Izy tsy miteny hoe kapoka teny amin'ny lohan'le sarivongana zany no tiako tenena fa teny amin'ny tongotra. Zany hoe aty amintsika ty ambany aty ny voakapoka an'io fa tsy ny any amin'ny tapon-dohany mihitsy tsy le tany amin'ny passé zany fa tsika am'zao tsika am'teny zao eo zany ny Andriamanitra no mikapoka sy tsara ny firenena. Efa ho avy io, efa kely sisa. Fa mila mitandrina tsika de mila miverina am' Jesosy Kristy tompo. Nisy vaovao nga mandro volana teo zay a nanapa-kevitra ny fanjakana amerikana fa puisena daholo ny citoyen américain. Votina Sénat io afaka jerenao amin'ny internet zany. Mety efa hentsika zay puce électronique zay. Satria voalaza fa ny biby ty ozy izy a, le biby ty faharoa io a de apaikin'ny olona rehetra ary zay tsy manana marika amin'ny biby ty ozy izy a de ho tapahan-doha. Ary marika amin'ny biby ty izy tsy mahazo mividy ary tsy mahazo mivarotra raha tsy manana marika amin'ny biby ty. Zany hoe ny marika amin'ny biby ty a raha mifahafantarako an'izany tsy hoe zavatra eny amin'ny andro na tsy hoe fitandremana ny andro fa mifandray amin'ny resaka ara-barotra, resaka fividianana zavatra, resaka commerce, resaka vola zany. Ary vola io a fitaka be io, betsaka ny tsy mahalala. Za manokana tena misy fotoana misaotra ny tompo satria misy fotoana tena hitako mihitsy hoe fitaka amin'ny vola ary misy fotoana ny vola de tena taratasy. Satria misy complot namoronana ny vola, namoronana ny trosa, namoronana banky de fitaka io intérêt io. Zany hoe banque privée sao de mety hoe tsika banque centrale Madagasikara tsy am Madagasikara raha izany fantatsika moa fa ny firenena rehetra zao tontolo zao anatina trosa daholo ny akamaroany. Amerikanina matanjaka io de efa milliard de dollars ny trosana de gaga ianao efa maninona ny fanjakana ny lasa manana trosa ohatr'izany. Amin'izy ary le trosa de amin'ny banque privée, aniza le banque privée. Banque privée de tsy aniza akory fa misy 13 ny famille anisany diriger an'ty tany ty. Afaka tapenao amin'ny internet zany. Famille Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, Ford, Bush, reine d'Angleterre sy ny famille bourgeois amin'ny Angleterre reo prince reo. De misy koa tsy tadidiko fa 13 eo zareo. Zay 13 le grande famille fa zany hoe zareo fianakaviana sy ohatr'izany anisan'ny tata ary anazy daholo zao rehetrarehetra zao 80% mahery sa 90% ny richesse eto am'izao tontolo zao andro zareo daholo. De zay no midiriger an'ty tany ty, zay le antsoina hoe secte satanique. Mety efa hentsika ny Illuminati, mety efa hentsika ny société secrète, mety efa hentsika zany fa zany mihitsy misy eto am'ty tany ty a. Hainareo fa Bowman Club zay a, zay namorona CFR, zay namorona an'le anatin'le hoe ONU, commerce international, namorona ny OMS, avy any amin-drareo reny no mivoaka de manaraka fotsiny atao ampitatana. Ny sphère ambony ao zany efa avo lenta be tsy fantatsika. Sao atsika mieritreritra hoe tsika malagasy ny safidy ny filoham-pirenenantsika. Tsy manatsafidy tsika fa zay tonga tsy maintsy vidiana fa raha efa viainantsika zany ary betsaka ny kiana mandeha amin'ny gazety, betsaka ny kiana mandeha amin'ny onjam-peo am'izany hoe de ny communauté internationale foana zany no midiriger. Ie. Satria zay mihitsy ny baiboly ny communauté internationale foana midiriger. Mivoaka sisa ny ataonao de manantena an' Jesosy.
fa tsisy tsony fialana azo atao amin'ity tany ity. Efa Satana eo ambadika ao, efa vonona antikristy efa eto tany, efa fotoana kely sisa de iseho izy. Miandry fotsiny tsika am'izao fotoana zao. Ary ny projet nisy an'izay famille Rockefeller zay David Rockefeller sa Frank Rockefeller izy zay de naka namana izy. Ny olona rehetra moa zany raha vao États-Unis de hoe teo famille Rockefeller mba hafantaranao izy anazy io tany misy any Nations Unies io, izy nanamboatra azy. Zany hoe vita ny deuxième guerre mondiale de nomeny maimaimpona ny tany anaovana ny Nations Unies. De izy koa niantoka ny fanamboarana azy. Zany hoe manana dette aminy daholo izy daholo midiriger andreo famille Rockefeller zay. De misy ny rahalahy zay Frank Rockefeller izy zay raha tsy diso. De niteny zany le secrétaire niteny tamin'ny mpanao sary metsika malaza ny États-Unis. Hoe anao ve mba teo namana ny Frank Rockefeller? De hoe tena tiako be zany izy ka tena zany izy zany tsy tia zany ohatra eto amintsika anao ve mba ohatra izy manakirena indrindreto ohatra hoe tsy aritra hoe Rajabali ohatra. Tiako be zany ka tena mahafinaritra anahy mihitsy tena izy zany tsy teo namana zany ohatra. De lasa izy de niresaka de lasa mpinamana be tonga any amin'ny rantra ny tonga any amin'ny ana de manomboka nazo tian'le Frank Rockefeller koa izy. Sa David Rockefeller tsy tadidiko izy zay. De anomboka nyteneniny am'izay le namany hoe zao ny programme anay am'izao de programme ahoana. Ny programme anay izy am'izao tsika izy mitady olona tsisy mihitsy. De gaga be zany mitady olona tsisy tam'le après ny 11 septembre iny zany hoe Ben Laden ny tiantenenina. Zany hoe Ben Laden zany hoe tadiavin'ny Amerikanina. Nefa ny Ben Laden tsy fantatra hoe misy ve sa hoe misy moa izy misy fa zany hoe namandry zareo ihany. Zany hoe créena zany. Raha mandinika atao documentaire anao misy documentaire hoe Ben Laden Al-Qaïda namboariny CIA de hitanao zany amin'ny internet hitanao zany. Zany hoe crise créena, crise zany hoe créena. Na io resaka réchauffement climatique io sensibilisena amintsika zany fa tsorokinareo fa any andafy any, any Alaska misy ny antsoina hoe HARP. Projet HARP en CIA. Io HARP io mandefa onde farany any ambony any an-danitra io sy makany ambanin'ny tany. Rehefa lefa any ambanin'ny tany io de micréer horohorontany. Rehefa lefa any an-danitra io de micréer tsunami, micréer ouragan. Ary ny daty rehetrarehetra raha mandinitsika zao misy ny 11 mai tany tsy tadidiko fa ny daty presque 11 daholo ny daty misy crise. Tany Japon zao nisy an'iny tsunami de 11 tsy tadidiko 2011 mars 2011 tsy tadidiko izy na 11 mars tsy tadidiko. Zany hoe zareo ihany micréer an'io zavatra créena ny crise, ny aretina créena ny crise. Zay ny tiako tenenina amareo hoe am'izay ny olona misentir insécurité de vao sitina moramora ho avy any am'le puce amantsy. Aveo de niteny izy hoe aveo izy zay zao andeha hanafika ny Venezuela. De tsiketsika koa zao Venezuela mety tsy maintsy haly eo zao zareo ao. Aveo zay izy hanafika ny Iran, aveo zay hanafika ny Irak moa zany efa nitenena teo fa nisy plan teneniny zany. Fa ankoatr'izay izy de zay koa puce olona de gaga be le olona puce olona ahoana. De hoe sensibiliser fa sady hanao vola satria puce io vidina vola am'zao tsika am'teny zao. Verichip zay ny anarany RFID. C'est nouveau, c'est techno et ça fait un peu froid dans le dos. Une société américaine commence à commercialiser une puce électronique qui s'implante sous la peau, une puce qui contient tout votre dossier médical. En cas d'accident ou de malaise, un médecin équipé d'un lecteur peut immédiatement connaître vos antécédents. Mais on imagine aussi ce que pourrait en faire la police ou tout simplement un État. Orwell n'est pas loin, explication de Benoît Galeret. Traité comme un banal yaourt, réduit à un numéro en une fraction de seconde, relié à une base de données informatique, une sorte de code barre humain, une puce que les gens se font volontairement implanter sous la peau. Ça paraît dingue, mais quand on écoute Verichip, la société qui développe cette puce de la taille d'un grain de riz, il n'y aurait que des avantages à cet implant, médicaux surtout. En un simple scan sur le bras du patient, le personnel soignant aurait accès à son historique médical, à ses traitements en cours, ses allergies, tout cela même si la personne est inconsciente. Depuis quelques jours, ces puces sont commercialisées aux États-Unis, 200 $ environ. Immédiatement, les anti-puces ont lancé la contre-attaque. Big Brother ne passera pas, touche pas à mon corps. Les bases de données tuent la vie privée. Les gens devraient se souvenir qu'il y a des alternatives plus conventionnelles, plus confortables, comme noter ces informations sur un bout de papier ou mettre une carte dans votre portefeuille. Ringard et hasardeux, répond Verichip, la puce est bien plus sûre. Dossier médical, permis de conduire, compte bancaire, vous choisissez les informations qui y figurent et qui peut y accéder avec un mot de passe.
C'était le même débat avec les pacemakers jusqu'à ce que les gens comprennent leur fonctionnement et leurs avantages. La société avance comme ça. Si ce n'est pas demain ni la semaine prochaine, ce sera dans 2, 3 ou 5 ans, mais la puce sera partout. Les soldats américains pourraient d'ailleurs en être équipés bientôt pour consulter les dossiers top secrets ou plus simplement être identifiés s'ils sont blessés. Au Mexique, sans cet implant, on ne peut plus accéder au dossier du ministère de la Justice. En Espagne, c'est même le dernier chic dans les boîtes de nuit. Accès VIP et paiement des consommations d'un simple coup de puce. Demain, promis, c'est tout votre portefeuille qu'on vous greffera dans l'avant-bras et vous paierez vos courses en passant tout simplement sous un portique. Pardon, monsieur. Vous oubliez votre ticket. Dia zany hoe anaparitaka an'io ry zareo. Dia taty aoriana amintsika miteny efa ela zany a, efa ela be zany tamin'ny 2000 tany, 2004, 2005 tany ngamba zay. Amin'izao tsika miteny zao sena amerikanina amin'ny alalan'le projet hoe Obamacare dia pucena daholo ny olona rehetrarehetra. Dia hoy izy ianao hoe za tsy puceny zany na hoe satria séducteur le marque zay le izy hoe voafitaka ny olona man satria ao anatin'io marque io rehefa mandray puce ianao dia zao ny zavatra ao anatin'io daholo ny carte bancaire anao. Io afaka midetecter fahasalamanao. Zany ianao tsy mila dokotera be hoe za fanaiza n'aiza misy dokotera dia detecter-nio fotsiny dia tonga dia misy base dia tonga dia fantatra mombamombanao rehetra. Ao anatin'io puce ianao hitan'ny antsoina hoe police FBI, zany hoe sécurité tsara ianao zany, milamina tsara ianao rehefa manana le puce. Any Mexique amintsika miteny zao ville farany dangereux eto amin'izao tontolo zao mandeha be ny puce électronique satria manino taitaina ny olona dia proposena ny puce électronique dia ny olona misentir insécurité hoe manana an'ity puce ty dia hita amin'ny alalan'ny GPS naiza naiza liako raha vao misy manao kidnapping dia en sécurité Any Roumanie efa zany mandeha amin'izao tsika miteny zao. Le puce zany efa tena hoe noho ny crise dia manaiko azy ny olona. Amin'ny puce io misy carte bancaire anao io zany esoriny iny zay le izy informatiseny io volo io tsisy intsony io fa raha mitondra 5 millions zao dia matahotra taitaina satria en sécurité mandeha be tapadoha ery olona ry vonoina dia zao ataoko anaty telefônina aloha eto Madagasikara zay mbola telefônina misy dia raha very ny telefônina dia izy ka miteny amin'ny Telma miteny amin'ny Orange miteny amin'ny Zen Airtel azafady hoe ka nangalatra sady tsy fantatra le mpangalatra koa izy dia misentir sécurité en sécurité zany fa manana telefôna. Fa orina kely eo amin'izay dia le puce ny alefa amintsika dia manaiky tsika satria manino ny crise mahatonga antsika anaiky an'io. Zay le izy amin'izao tsika miteny zao zany mbola séduction io mbola fitaka io mbola hoe apatentsika mbola jonoana aloha. Dia zay le jono mba hanjononanao anao puce électronique mba hanjononanao anaiky ny teknôlôjia ary zay mahatonga ny teknôlôjia mihazakazaka be eny mety hitenenao hoe satria ny baiboly miteny raha mandray marque tsika dia ho tapando hitsoka any lavitra be any za efa nandeha tany lavitra be any fa misy réseau daholo any amintsika miteny zao. Piana ny telefônina hita ianao 1 mètre après 5 mètres après maika fa atsofoka any anatin'ny tananao ny puce hita ianao atory ianao eo ihany satana efa lasa lavitra be. Tamin'ny voalohany izy tamin'ny tamin'ny Joba tamin'ny resaka tamin'ny Joba Andriamanitra mivezivezy teny aho izy after zao dia zany mivezivezy izy fa amintsika miteny zao efa feno amin'ny alalan'ny internet. Nisy olona zay nanofy izy nanofy izy dia nahitany satana izy mipotsika entrée fotsiny rehefa mipotsika an'ilay entrée fotsiny izy tamin'ny ordinateur dia izy satan hoe azoko daholo ny rehetrarehetra dia gaga izy inona re iny Jesosy taty aoriana tamin'ny 2000 taty izy dia nitenen'ny tompo tamy fa internet le izy hainareo namorona internet tafika amerikanina namorona internet tafika zany tsy mamorona zavatra aminao gratuit fa ny zavatra firon'ny tafika dia tsy inona akory fa mamono arma mena vahoaka izy aty aoriana dia ampiasaintsika daholo dinany ataontsika manao Gmail manao Facebook dia meko any daholo ny information rehetrarehetra dia eo tsika tuk dia manome information maimaipoana. Za zao raha mitapy anaranao fotsiny dia efa hitako ianao hoe raha amin'ny Skype fantatra ny anniversaire anao dia fantatra daholo ny olona manodidina anao fantatra ny adresinao raha hitady anao dia tsotra fotsiny zany hoe anisany moyen hitadiavan-jareo ny terroriste amin'izao dia zay. Any États-Unis any Europe misy an'ilay antsoina hoe ordinateur à la bête zay mistocké ny données atsika rehetrarehetra zany hoe tsika manome information maimaipoana ny satana amin'ny Facebook Gmail rehetrarehetra tsy afa miala tsoa efa on avance be any satana sy ty système Babylone sy ty biby ty amintsika miteny zao. On savait déjà que la NSA américaine pouvait utiliser les téléphones portables pour surveiller les communications téléphoniques ou les courriers électroniques.
Ce que l'on apprend, c'est que ces téléphones portables sont devenus tellement puissants que les services américains et britanniques peuvent apprendre beaucoup plus sur qui nous sommes, ce que nous faisons, que ce que l'on pensait. Comment? En se glissant dans nos téléphones portables, dans nos smartphones. On utilise ces smartphones pour télécharger des applications tout à fait innocentes. Par exemple, un jeu, l'un des plus utilisés au monde, Angry Birds, 1,7 milliard de téléchargements. On joue tranquillement, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant le téléchargement, la NSA s'est glissée dans l'application, elle s'est glissée dans notre smartphone. Même chose pour des applications tout à fait banales et courantes comme Google Maps ou Facebook. Et ainsi, en collationnant toutes ces informations, les services américains et britanniques peuvent savoir quels sont nos contacts, où nous sommes allés les 3 derniers jours, quels sont nos goûts. Et selon ces fuites, encore une fois, d'Edward Snowden, révélées par la presse internationale, les services peuvent même savoir quelles sont nos opinions politiques et nos orientations sexuelles. Ready? Are you allergic to shellfish? No. Ready? Woo! It's annoying. Nous allons parler de l'avenir de la radio-identification, souvent identifiée sous le signe de RFID. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour mémoriser et transmettre des données qui sont stockées sur des radioétiquettes composées d'une puce électronique et d'une antenne, qui permet de recevoir et répondre aux requêtes radio émises depuis un émetteur-récepteur. Alors ces radioétiquettes, elles sont introduites dans des produits ou collées sur des objets, mais elles peuvent aussi être implantées dans des organismes vivants. On a le sentiment que c'est quelque chose de très nouveau, alors qu'en fait, ça existe depuis très longtemps. Oui, et comme notre émission parle de l'avenir, on va essayer de se concentrer sur ce que ça signifie pour notre avenir, tout ça. Mais en effet, comme toujours, les progrès techniques sont des choses qui apparaissent à cette généralité. La RFID que vous avez parfaitement décrite comme étant une façon de reconnaître à distance un objet ou de l'identifier sans avoir lui demandé de sortir sa carte d'identité. Pour un objet, c'est rare qu'il ait une carte d'identité sur lui. Ça a commencé, en effet. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité soit des objets, soit des personnes. Donc,
tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, savoir ce qu'il devient, permettre de connaître l'évolution gigantesque encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation de l'organisme vivant, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins, dans les magasins de grande surface, des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits devant lesquels vous passez. Si vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire et... En payant mais sans s'arrêter à la caisse, vous voulez dire? Oui, on paiera mais sans s'arrêter à la caisse, on télécharge. On pourrait même aller plus loin, parce que simultanément, on pourrait imaginer, on fera que votre frigidaire lui-même sera en permanence tenu à jour, qu'on sait ce qu'il y a dedans. Par des étiquettes intelligentes. Par des étiquettes intelligentes. Le frigidaire lui-même saura repérer tout ce qui est en lui et vous alertera sur ce qu'il faut acheter au moment où vous êtes dans le magasin parce que ça manque. Et au moment où vous aurez passé la caisse et vous serez en train de partir, il vous dira quelle sera la nouvelle composition de votre frigidaire et si vous n'avez pas oublié le beurre ou les œufs ou autre chose qui est vitale et qui n'est pas là. Mais alors ça c'est formidable pour aider les ménagères dans leur vie de tous les jours, mais alors dans des applications peut-être moins. Efa lasa loha be, ianao mbola miazakazaka angamba ianao 10 metatra izy efa 10 metatra. Fa fatany daholo ny rehetrarehetra. Efa farany ny andro. Tsy afa-mitsoka tsony ny fialana azonao atao. De le antsoina hoe fanantenanao am' Jesosy, le antsoina hoe fampakarana, enlèvement. Tsisy fika io. Fa raha nisy koa matsy mieritreritra hoe nofinofo zany hoe aiza misy olona anjaviny zany. Zany nisy fotoana tsy nalala an'izany fa ho toriteny zay ny henoko ny nahafantarako an'izany voalohany hoe enlèvement. Ary ianao koa raha menao ty mety gagana hoe misy an'izany ve? Misy an'izany olona be da be anjaviny. Voakasika daholo ny fianakaviana rehetra na lavitra na akaiky. Izy korotana zay mbola tsy nisy takazo izy hatramin'izay namorona zao tontolo zao, rotaka général ane zany eritreretra hoe manjavina daholo olona firy. Makom-piasana ianao misy nanjavina anay ny dadanay. Mandeha anao anaty bus de miteny ndray no nanjavina anay zanakay. Mandeha anao any amin'ny aéroport, rava be le aéroplane fa nikotona fa nanjavina le chauffeur, le zafady le pilote. Any anatin'ny salle d'opération nanjavina le dokotera maty. Rotaka ane zany, zay le crise zay mbola misy tsy nisy toazo izy Jesosy Kristy tompo. Any amin'ny Daniela koa izy de miteny zany, izy fahoriana zay mbola tsy nisy takazy. Efa nisy zany tsoroko anao. Enoka nalain'Andriamanitra nanjavina. Elia nalain'Andriamanitra nanjavina. Ary zao magaga raha Andriamanitra mananjavina olona de tsy mino ny olona. Fa ny zazavavindrano am'izao maka olona koa izy de mino ny olona. Hitatsika zany amin'ny télé. Tsy teto nanjavina nakary amin'ny any nakany amin'ny rahona de miverina ndray. Be da be de mino ny olona. Fa Andriamanitra tsy mahay an'izany ngamba izy ny olona am'izao. Fa zavatra isy zany ary zay fanantenana ary ianao tsy hoentina. Zay le fampakarana satria zao le tenentinao hoe isy crise ya mafy eto am'izao tontolo zao de Andriamanitra marina. Andriamanitra tsy hoe marina vonono miaraka ny tsy marina. Zay le fitsarana. Rehefa andeha andrava ny Sodoma sy Gomora izy de nasorony ala tao loto. Rehefa andeha andrava ny tany izy de nasorony koa Noa. Rehefa andrava ny tany koa izy satria zay ny zavatra ho avy. Am'izao système iainantsika zao de tsy maintsy asorony kristianina. Tsy hoe asorony de mitsotsotra hoe to tany eto ihany. Enlevena tanteraka. Raha mamaky ny Baiboly tsika mbola ampianarina antsika amin'ny manaraka 7 taona eto tany eto rotaka. Alohan'izay misy ny enlèvement. Mbola ianarantsika amin'ny manaraka an'izay hoe fizotra ny antsoina hoe andro farany. Fa ny andro farany tsy hoe ray andro, tsy hoe roa andro. Misy ny farandro de misy ny fataperan'izao tontolo zao. Ny farandro rehefa tapitra ny andron'ny zanak'olombelona tsy manjaka eto tany tsony rehefa tonga Jesosy Kristy tompo
ny tendrombohitra oliva ny tonga no mitotona vita hatreo ny olombelona rehetra mametraka ny antsony hoe arivo-taona vita zay dia isy fitaka ataon'ny satana indray a dia isy séduction indray a dia zay am'izay vao misy ny antsony hoe faharandro misy fitsarana faharandro fandringanana zara tanteraka am'izay le izy efa farana ny andro a efa ho anatin'izao tsika dia zay hoe manasa atsika raha mbola ohatran'izy ianao inona dolo le zany zavatra rehetrarehetra teneniko zany tena mikorotana be zany betsaka loatra dia ny fanahy masina nazavanao a andresy lahatra anao a fa antso ataoko anao a dia efa farana zao farana ny andro efa farana efa tsisy pirofo aza miandry pirofo tsony tsika mantsy leo tsika zao zay mihitsy le izy misy tena any amin'ny tsy tadidiko any amin'ny testamenta taloha ihany hoe misy miteny hoe alao izy ny farandro ho avy mba ho hita hoe lozan'izay maniry ny andron'i Jehova hozy izy ataonareo ina ny andron'i Jehova zany hoe misy olona zany dia misy miteny hoe alao avy mba ho hita eo e dia zay ny tenenintsaika mosa ny teny hoe lozan'izay maniry an'izany hozy izy fa aizina i zany satria tsika zao nisy any 2012 dia efa leo efa enina foana tamin'ny 2000 efa leo foana baiboly dia miteny mihitsy fa tsy fantatra le fotoana fa hoy izy Jesosy efa ampahafantariko anareo izy ny zavatra rehetra iny rehefa lazaiko aminareo zany hoe date précis tsy fantatsika fa ny temps zay ny mahatonga Jesosy miteny hoe jerevy ny aviavy fa manontsana izy tsy miteny mihitsy hoe jerevy le fotoana hoe am'zaozao ny andro ny aviavy mamontsana fa jerevy ny aviavy rehefa mamontsana zany hoe ny saison zany a vaste be 3 mois 2 mois 1 mois zany hoe rehefa ao anatin'izany vanim-potoana zany izy izy ny tompo a dia fantatrareo fefakaiky le fotoana ka ao anatintsika am'teny zao dia saison zany hoe fotoana famontsahany aviavy zany hoe ao anatiny tsy fantatsika loatra io hoe amin'ny firy any Jesosy no avy amin'ny viny zay tsy tsara ny mizana daty fa tsika dia efa ao anatin'le saison zao dia miandry tsika zany miandry Jesosy Kristy tompo eny amin'irao ny lanitra fa olana izaraiko anao farany dia zao manasa anao a tena andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy manasa anao a tena zany isan'ny tany vao naheno resaka momba an'izany teneniko anao zany nouvel ordre mondial na bibidia ohatrany hoe ho faty aho zany eto satria tsisy fanafana natahotra satria izy izy ny ratsy fanahy mitebotebo izy ny baiboly tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy mamitsika loatra le aina mantsy mamitsika loatra le miaina eto amin'ity tany ity dia mitebotebotsika tsisy assurance dia nitaitaina mihitsy afa sorana ny tompo taty aoriana tena hoe nanaiky anazy tanteraka tamin'ny fiainana nandray anazy ho tompo sy mpamonjy ary niala tamin'ny fahotana dia nisy fiadanana misy assurance miaina tsara na dia misy aza ny Ebola tsy matahotra ny Ebola manana finoana manana toky raha maty tonga amin'ny fotoana fahafatesana zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahafatesan'ny olona masina raisina tsara ny fomba ofisialy any an-danitra fa tsika mitaitaina lava tebotebo lava zany rehetrarehetra zany a mety zay ny fiantso ahafahanao hoe mino an' Jesosy mety fitaovana ito ahafahanao resy lahatra andraisanao an' Jesosy a dia aza ela aza miandry fa tampoka dia tampoka ny fiveriana Jesosy ary efa miandry an'izany tsika zao miandry an'izany ny kristiana efa ho avy Jesosy Kristy tompo dia mibeba mialany fahotana fa masina ny tanànatsika any an-danitra any tsisy fahotana tafiditra any tsy maintsy esorina eto aloha ny fahotana tsy maintsy esorina eto aloha ny tsy fahamarinana rehetra dia raisinao Jesosy a dia dioviny Jesosy amin'ny rany ianao a dia lasa zanak'Andriamanitra dia izy ampandresy lahatra anao dia izy amin'izay rehefa avy eo a mameno anao isan'andro dia manana toky ianao manana assurance ianao manana fiadanana ianao amin'ny Jesosy Kristy tompo tsy mitaitaina amin'izany rehetrarehetra zany ianao fa miandry fotsiny ianao na alina na toandro na matory na mitsangana na mandeha na miasa tonga amin'ny fotoana tsy hititsika any an-danitra mihoana mety tsy hihoana mihitsy tsika fa antsika mihoana fa aza manantena olona vao ozina zay matoky olo tsika mantsy manome toky loatra an'le mpitondra sy mpitata tonga zao ny filoha teo aloha tsy hoe manao politika any daholo ny ametrahantsika amin'ny fitokisana hoe iny aloana iny tsy hamonjy anao iny tsy mahafantatra ny anaranao iny fantatro ny anara zay ny tenen'ny Andriamanitra tamin'ny Mosesy fantatro amin'ny anarany ianao mahafantatra ny anaranao hoe rajonaram-pianina mialatsiny amin'le hoe ny tenin'ny anaran'ny filoha tsy mahafantatra ny anaranao izy fiainanao ataovy tsara miaraka amin'izao Jesosy ny mahalala anao fa tsika mianki-po amin'ny zavatra nataony tany loatra nataony ty rafitra eto tany ty fa tsisy za mbola miteny anao tsisy fiadanana tsony eto tany tsisy tsony efa farany zao a miverena amin'i Jesosy a raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy a mibeba
dia voninahitra ho an' Jesosy rery ihany dia mbola hitohy ny fampianarana sy fizarana momba an'izay andro farany sy farandro zay amin'ny fotoana mamety azy arakaraka ny fitarihan'ny tompo dia ianao anie tena ho risy lahatra rivirina amin'i Jesosy Kristy tompo. Alléluia, amen.